Androany zany a de iresaka sujet vaovao anankiray tsy hoe vaovao amintsika le izy fa tsy mbola fataoko teto zany a de sujet mahakasika ny protection des personnes vulnérables any amin'ny tany andalam-pandrosoana zany hoe ohatry ny ahoana ny fotodrafitrasa na paikady a entina iakompaniana zany na anoanana an'ireo olona zay manana vulnérabilité zany na resaka handicap mental na physique satria zao rehefa mijery anao fotsiny zao raha mandeha bus ianao a taloha misy an'le toerana hoe voatokana zany hoe rehefa toerana voatokana eo de na natao an'ny olona fotsy volo bevoka na olona manana fahasembanana sy ny sisa sy ny sisa am'izao le ny bus moa zany mazava ho azy efa manomboka tsisy fa na taxi be ohatra fotsiny de tsy misy fotodrafitrasa mihitsy zany natokana andraisana ny olona manana fahasembanana na tsy mahity io na fahasembanana ara-batana io na ara-tsaina sy ny sisa tena tsy misy fa ny olona tsy sembana raha mifanosika sy mifanosika mafy zany zay ianao vao tafiditra sy mifanenjika anaty bus de mba eritrereto hoe olona manana fahasembanana zany a de efa aza makeo fa tsisy toerana ho anao eo ka zay indrindra ny zavatra tiako resahana kely ao anatin'ity vidéo ty hoe aiza ho aiza ny zavatra apetraky ny fanjakana manoloana ny fandraisana ny olona manana fahasembanana ao amintsika na eny amin'ny birao-panjakana io misy file d'attente ve na hoe fandraisana manokana raha manana fahasembanana le olona sady tena hoe milahatra otriny olon-drehetra eo any amin'ny resaka banky milahatra amin'ny banky sy ny sisa mety hiteny ianao hoe ka zareo raha mety tsy manana banky kinona ny resahana zany na manana izy na tsy manana de tokony ametraka foana ny fanjakana hoe aiza ny infrastructure tokony inclusive zany hoe mandray ny olona rehetra tsy misy akanavaka ary na misy olona izy eo na tsisy an'le izy de tsy maintsy mametraka an'izay foana ianao zany hoe ianao zany raha ohatra ka amin'ny resaka fitateram-bahoaka de tsy maintsy misy infrastructure ho an'ny olona manana fahasembanana tahaka an'ireny taloha reny hoe eto ny atao hoe place toerana voatokana de efa tsy misy olona mipetraka eo ary raha ohatra ianao ka mipetraka eo a de rehefa misy olona tompo-toerana de tsy maintsy miala ianao zany matsapa-tena ho azy miala fa am'izao fitezana ankehitriny zao mety tonga de tsy ala koa le olona hoe za mandofo re tsy ala eto ntsony zay le teneniko hoe avereno ny fitezana maha olo-pirenena vanina ka ny zavatra tiako resahanao anatin'ity vidéo ty de tsotra asio ihany tompoko a le infrastructure ho an'ny olona manana fahasembanana na eny an-dalana io amin'ny arabe satria de tsisy marikazo mihitsy tsisy nininona ho an'ny olona manana problème na maso fotsiny ohatra eny amin'ny birao-panjakana de tokony misy ny accueil manokana ho an'ny olona manana fahasembanana sy ho an'ny olona manana problème zany zay tsy mitovy amin'olona rehetrarehetra izy tokony misy ny accompagnement eny amin'ny birao-panjakana maro isan-karazany eny amin'ireny sehatra maro isan-karazany zany na amin'ny asa koa arany ohatra zao misy karazana asa tokony mba hananandry zareo accès de tsika zao za mino somanatena fa any amin'ny mino angamba fa tsisy an'izany any amin'ny izy teo any amin'ny quotan'ny fanjakana hoe raha olona manana fahasembanana de tokony misy poste 10 na enina na 7 natokana ho an'ny olona manana fahasembanana fotsiny zareo mety mahay fa misy fahasembanana le izy anona ka ny zavatra tiako resanao anatin'ity vidéo ty de mba jereo tompoko am'izao lazaina fa fandovandrafitra zao ny fomba anaovana politika ampidirana tsehatra vany ny olona manana fahasembanana ary renforcena koa ny fandraisana sy ny fanaovana accompagnement ny olona manana fahasembanana tsy tadidiko hoe aiza moa le toerana misy an'le lazaina hoe tsika moa tia manaratsy olona orchidée sy ny sisa fa tokony renforcena zany ny sehatra mandray ny olona sembana sy mandray ny olona manana fikorontanana ratsy-saina maro isan-karazany satria reny a de mirenireny sy makeny amin'ny fiarahamonina fotsiny ary sahirana ny olona manana an'izany de tokony mba jeren'ny fanjakana zany am'izao koa fanovana zao hoe aiza ho aiza moa zany zao ny toerana tokony andraisana ny olona manana fahasembanana ara-tsaina manana olana ara-batana inona ny fanaovanao recherche amin'ny resaka fitaovana zany a oentin'izy ireo na ohatra fauteuil tsika ny afaka manamboatra an'izany ny ahafahany mba manana autonomie koa de tokony jerena ny accompagnement an'izy io ary
eny amin'ny infrastructure maro isan-karazany na any amin'ny bus io na any amin'ny fitateram-bahoaka na any amin'ny fandraisana eny amin'ny sekoly na trano fiasana na ny parkina de tokony misy parkina natokana ho an'ny olona manana fahasembanana taloha misy an'izy io koa fa zao de tena tonga de tsisy tsony mihitsy ny dikan'izany na miaraka amin'ny olona manana fahasembanana ary ianao de tsy maintsy mbola lany andro mitady parkina sy mitady toerana ijanonana amin'ny toerana maro isan-karazany na de ny amin'ny hopitaly aza dikan'izany tokony misy toerana zany natokana ho andry zareo any amin'ny firenena mandroso de misy toerana mihitsy ny hoe eto de toerana tsy azon'izy ipetrahana fa tsy ny olona manana fahasembanana eto de toeran'ny pompier isisa ery de toeran'ny olona manao livraison fotsiny de ianao zany raha olona tsy ao anatin'zay critère zay de tsy maintsy mitady toerana hafa ianao ka ny zavatra tiako resahana vetivety eto anatin'ity vidéo ty fotsiny de tsotra hoe jereo tompoko am'izao eritreretina hoe isy fanovana zao ny mahakasika an'izay infrastructure sy fanaovana accompagnement ny olona manana fahasembanana zay sy ny olona manana inona moa zany filazana an'zany ohatrany hoe aretina na mety aretina koa izy fa tsy voatery hoe fahasembanana mety hoe aretina manana olana ara-tsaina na olana amin'ny resaka addiction sy ny sisa de tsy hitany fianakaviana izay anaovana anazy sao de mba tokony asian'ny fanjakana toerana spécial mandray an'izy ireny na hoe renforcer na ny toerana zay efa nisy teo aloha mpandray ny olona manana fahasembanana sy de jerena koa ny accompagnement an'izy ireo de mety hitenena hoe sy ny olona normal raha tsy hita izay anaovana anazy toko mba jereo ihany ny olona ao anatin'izany satria mora kokoa ny teny rehefa tsy ao aminao le izy ka zay ny zavatra tiako resahana anatin'ity vidéo ty ho an'ny olona zay manana fahasembanana ho an'ny olona zay manana ataoko hoe personne vulnérable de sao de mba tokony hisy accompagnement reny tompoka mety tsy de betsaka dispositif international be da be manao an'ireny sao de mba tokony hojereny reny miena association na miena tsy voatery ny fanjakana daholo ny gérer an'io fa miena association na groupe tsy haiko de ry zareo no miara-miasa amin'ny firenena mikambana sy ny sisa zay manana dispositif mahakasika an'ireny hoe manome fitaovana ahafahan'le olona miaina manome fitaovana ahafahany manana autonomie amin'ny motricité sy ny sisa ahafahany miaccompagner amin'ny fiainana andavanandro sy ny sisa sy ny sisa tokony mba jerena daholo zany zavatra rehetrarehetra zany sao de mba misy karazana fampianarana na hoe programme fampianarana natokana ho an'ny olona manana fahasembanana raha ohatra ka sarotra be ny mametraka hoe any amin'ny fianarana rehetrarehetra dia tsy maintsy misy natao an'ny olona sembana de tokony mba jerena ihany hoe aizany fanaovana accompagnement andry zareo misy za mino fa misy fikambanana betsaka mandray olona sembana sy ohatr'izany fa toanana le izy zareo efa teo efa mety manana expérience be da be de généralisena any amin'ny faritra maro isan-karazany zany hoe menany moyen zareo menany fanaovana accompagnement fa tsy voamorona ndray koa ihany voarafitra de na nefa misy ara de potehana ndray fa efa mety misy olona efa nanana fahaiza-manao am'zany fa mety hoe kely sy vitsy ny zakany satria tsy manana vola betsaka andraisana ny olona rehetrarehetra izy de reny zavatra reny tokony hotoanana mafy mba androso kokoa zany amin'lay am'izay resaka infrastructure ho an'ny olona manana fahasembanana zay ka zay de fotsiny rô re